Niteraka resabe teto amin'ny firenena tato anatin'ny andro maro ny mikasika ny tany misy ny CEG Analamahitsy. Samy laza ny ho tsy diso na ny teo anivon'ny komina Antananarivo na ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Fanaovana tsinotsinona sehatra ny fanabeazana no andraisan'ny sendika ny mpampianatra ny fikitihana ny tany misy ny sekolim-panjakana. Voalohany indrindra aloha dia malahelo ny tena na haino an'ireny, izany hoe ireny zany dia midika sahady fa efa tsy fanaovana tsinotsinona ny asa ny resaka fanabeazana eto Madagasikara ny fanaovana ireny zavatra ireny. Tsy vitan'ny mpampianatra ny efa mpiretina tsy mena ny zo tokony ho anazy fa hatramin'ny fotodrafitrasa izay anisany efa vakoka dia mbola amidy dia anay anisany manohatra zato isan-jato ny famarotana an'io CEG Analamahitsy io ary tsy ekenay velively mihitsy ary raha ohatra ka mbola izy moa efa miteny hoe ny foanana le fifanarahana fa na izany izay mila akta mazava tsara fa raha ohatra ka mbola heninay hoe mbola tena mbola mandeha fifanarahana io dia mbola mihamafy kokoa ny tolona ary miampy ny tolona ataonay sy tsy vitan'le mitaky ny tombontsoa am-panabe sy ny ampiakarana ny asan'ny fanabeazana fa takinako io izany satria arovanay ny sekolim-panjakana satria izay mampapanabe anay. Raha ny resaka fotodrafitrasa zany eto Madagasikara eo amin'ny resaka fanabeazana dia azo lazaina hoe tsy ampy. Natao koa eto an'ireny vohitry Madagasikara fotsiny ara atao hoe amin'ny sekoly asako manokana zao dia atao hoe sur 16 sections 9 salle ihany anananay. Ila zany hoe tsy ampy. Ny any ambany volo moa zany naporofona zay hoe tsy ampy ny fotodrafitrasa dia betsaka ny sekoly ankoatran'ny tsy ampy ny mpampianatra fa na ny trano fianarana ara ao anatin'ny salle anankiray dia misy ankizy amin'ny kilasy isan-karazany zarazaraina ao anatin'ny kilasy anankiray. Ila zany hoe tsy ampy sur effectif no tsy ampy koa ny trano ianarana ka izay ny mahagaga hoe ny sekoly ara tsy ampy fotodrafitrasa hoe fa maninona indray ny efa eo no arodana amidy any amin'ny olon-tsotra. Mbola manamafy ny teny namana hoe fanaovana tsinotsinona sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara. Ho an'ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara, maro no tsy mazava tamin'ity raharaha ity. Miezaka ny hanodinkodina ny marina ihany koa ny filohan'ny SMM ireo tompona andraikitra ao ambadiky ny fifanarahana mikasika ity tany misy ny CEG Analamahitsy ity. Ary tsara ny manamarika fa hitantsika rehetra ny certificat de situation juridique ny tany io izay milaza fa commune urbaine ny tompony. Aminay zany dia mandainga akitsirano ny solitena ny fanabeazana izay nilaza fa tsy nisy ny famarotana fa ana olon-tsotra io tany io fa dia nampindramina ny CEG ary alain'ny tompony. Maninona reny fa hanandanitra ohatran'izany ny vahoaka malagasy efa hita zao tratram-bodiomby ny varotra fananam-panjakana tsokosoko ary rehefa tratra izany dia mody hoe afaka hajanona le izy na izahay raha tsy matoky hoe najanona zany fifanarahana iny fa dia eo moa dia ho hitantsika eo fa itsika rehetra koa tsy very tadidy ka tsy hahita rehefa tena vita io fotodrafitrasa io iza no andeha hipetraka eo amin'le CEG taloha fa aminay dia tsy mety ny famarotana tany-panjakana ohatr'ireny. Paraingo mipetraka ihany koa ny fipetrany raisiny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny amin'ny antony nomezany tany hafa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena anamboarana sekoly vaovao. Ilay sekoly mitsangana nefa efa ho 5-20 taona no ziny. Tsy mitombina ankilany ny mety ho filazan'ny sasany fa nalain'ny olon-tsotra milaza ho tompon'ny tany ny tany efa misy ny sekoly mitsangana satria tsy manana zoaka tany ampiasain'ny fanjakana ny olon-tsotra. Ny fanjakana ihany no afaka sy manana fahefananao izany. Raha toa ka mitombina ny filazana fa izao ny komina Antananarivo renivohitra vao nalala fa ny olon-tsotra ny tany dia afaka sy azo ny atao tsara ny maka ny tany amin'ny alalan'ilay atao hoe expropriation pour cause d'utilité publique satria efa misy fotodrafitrasa iombonana efa ho 5-20 taona eo amin'ilay tany.